ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy tompontsika. Amen. Alahady fa 20 ny volana Novambra taona 2024. Alahady natoka ny fiangonan'i Jesu Kristy eto Madagasikara hitondranam-bavaka ny sampana mpanazava stily Efitsekemo eo nivo ny sahany Efitsekemo koa idera sy ankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ry havana. Ny fiangonan'i Jesu Kristy eto Madagasikara dia mbola ao anatin'ny fibanjinana hatrany ilay loha hevitra manao hoe tafatoetra ny fony izay miandro ny tompo. Koa andeha ary isika ry havana hanome voninahitra an'Andriamanitra ny salamo voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ary ny hira voalohany amin'ny firana FFPM ny andininy voalohany faefatra ary fahadimy. Hiara-hitsangana isika idera sy ankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny saina ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanotana ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany mpaniratsira fa ny lalan'i Jehova no sitrany eny lalàny misainisainy andro aman'alina dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny rano koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia atao lavary avokoa. Amen. Andrianana ary masina indrindra. Ivavaka isika ry havana idera sy ankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ry tompo Andriamanitra rainay izay any an-danitro, mideranao mankalaza anao ary manome voninahitra anao izahay. Fa Andriamanitra ny firenena rehetra ianao ary tafatoetra ny fony izay rehetra miandry ianao. Misaotra anao izay noho ny amin'ity andro ity, andro voalohany amin'ny herinandro, anavaozanay eo anatrehanao indray ny finoanay, andraisanay hery, andraisanay ny fampitomboana ny finoana sy ny fahalalana tsara an' Jesu Kristy, ka andray hery sy fampaherezana ary tombo finoana izahay mandritra izao fanimpampiavahana izao hoentina indray hiatrika sy hamakivaky ny tontolo mpiainanay. Misaotra anao izay noho ny amin'ity alahady
alady hitondranam-bavaka ny sampana mpanazava sy ty le fijekema ity ny angatanay Andriamanitra mba hoe tsy mpanabiazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena tokoa ny sampana mpanazava sy ty da io ary zao fanompam-pivavahana izao mba hoentina hanomeza amboninahitra ny anaranao ary ny fanahy masina dia amangy ny fony tsirairay avy ary izahay dia andray ny fanomezana dia izany fanahy masina izany hitondra famelan-keloke sy fanavaozana ho anay koa dia manatre Andriamanitra zao fotoana izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka isika ry havana. Mialohany andraisantsika ry havana malala ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora dia andeha iraintsika ny hira faha-efatra amby 300 sy 700 ny andiny ny fahatelo dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra anao ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ny hira faha-efatra amby 300 sy 700 no iraintsika mialohany hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra anao ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora sika izao ry havana dia faly miaraba antsika ankizy tanora rehetra ary indrindra faly miaraba ny sampana mpanazava stily. Aoka ary ivelatra eo anoloantsika ry ankizy ny lioka 12:30 izay no angalantsika fampianarana amin'ity androany ity. Tantara kely no hitondrana hafatra ny amin'izany ten'Andriamanitra izany dia tantaran'ny labozia sy afokasika. Ny afokasika ry ankizy tamin'ny labozia. Efa fotoana izao ary eto ny jironao namaly labozia. Tsy fantatrao, tsy tsapanao. Raha vao mirehatra dia miena ny taona havelomako. Raha azoko tsara ane izany ozy ilay afokasika ny tanjonao dia angatsika ary tsy hamiratra mihitsy ka mangirifiry marary lany ny heriko manontolo ho ilay labozia ny sento lalina. Tena marina izany ho ilay afokasika, tena marina saingy izay ny antom-pisitsika na izao afokasika na ianao labozia dia nohariana hitondra hazavana. Izao aza afokasika kely balitika kely ity ny hazavako sy ny fitaom-pahazavako fohy dia fohy, ny lelafiko sy ny fetrandriko tsy lazaina intsony fa po tahak'izay dia maty. Fa amin'izany indrindra nefa no ampitaiko aminao ny lelafiko ary efaiko ny anjarako. Ary ianao ry labozia ny anjaranao dia ny amiratra koa ny hirifirinao, ny herinao lany dia hiova ho hazavana sy hafanana. Nandre izany ilay labozia ry havana dia nijery ty afokasika efa ho faty tonga saina ka namaly tapaka n'ilay afokasika hoe ataovy ary izay tokony ataonao dia nandray n'ilay lafo izy ary namirapiratra tamin'ny heriny rehetra. Inona ry ankizy, inona ry tanora namana no tiana lazaina ao anatin'izany tantara fohy izany. Tahaka izany koa isika indraindray mila mandalo zavatsarotra, mila miaina fangiry firiana, misy fahoriana mety tsy maintsy lalovana na ny any am-pianarana mety tsy azo ny lesona, any amin'ny toeram-piasana mety misy zavatra manahirana fa arak'io tantara kely labozia sy afokasika io amin'ireny fahoriana, amin'ireny fizahan-toetra isatra ny tompo antsika tsiraray avy ireny ampivoaka ny tsara indrindra ao anatsika ary na dia jerena hoe kely tena kely ny ilay afokasika fa maninona afaka nitondra fahazavana, afaka nampahazavany rehetra, afaka nitondra hafanana
hoan'ny rehetra rehefa ny rehetra ilay labozia nampitainy afakasika tamin'ny labozia ny le lafiny a dia nitondra fahazavana sy afanana ho an'ny rehetra ilay labozia dia toy izany koa tsika mahereza matoky ny tompo fa io zavatra mety sedrainy se amin'izao fotoana izao io ampamirapiratra ny se rahatr'izay a fa inona fotsiny ataony se matoky a dia arak'ilay lioka toky fa 12:5 manao hoe amin'ny aran'i Jesosy aoka hirehatra ny jironareo dia ho tahaka izany tsika ry ankizy sy tanora ry namana mpanazava stily rehetra aoka hirehatra ny jirony se a eny amin'izay sehatra rehetra andehanany se a sy ho lalovany se ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana malala ny amin'izay 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izay. Iroso amin'ny vavaka sy ny vakiteny isika ny hira fa 2:30 sy 200 amin'ny firana FFPM ny andininy voalohany no iraitsika dia hitsangana ireo mpanompon'Andriamanitra zay ivavaka sy amaky mifandimby ny soratra masina. Mandra-piavy ny tompo mivavaha. Mbola hiaraka hivavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao no ny fahasoavana sy ny fitiavan-dehibe izay atolotra ho anay. Misaotra no izao fotoana izay natokana hiainona ny hafatrao sy hamakina ny teninao izao. Ny teninao izay aina ho anay, ho an'ny fanahinay, ary fahasalamana ho an'ny nofonay. Hovakiana ny teny ary hotoriana koa izany, koa mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba andrakotra ny mpamaky ny teny, mba izay teny voasoratra no ambara, ary ny fanahinao masina koa anendry ny molotry ny mpanomponao izay hitory ny teny ka izay tena sitraponao no voatory aminay, ary izay mpiainy kosa sy mpandray ny hafatrao dia tafio ny fanahinao masina koa mba ho tanolonaka ny fonay, ahaizanay mandray ny teny ka hamaka hitoetra aty anatinay. Vokiso ny teninao ary izay Tompo mba hanananay fahalalana bebe kokoa anao sy hanananay finoana bebe kokoa anao ihany koa. Dia mitoera aty anatinay Tompo ary mitenena Tompo fa voninkaina izay mpanomponao. Amin'ny anaranao no hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Hamaky ny soratra masina sika ry havana. Ny boky ny Amosa-paminany toko 5 raisiny amin'ny 9:10 ary tsahatra teo amin'ny 9:15. Boky ny Amosa-paminany toko 5 raisiny amin'ny 9:10 ary tsahatra teo amin'ny 9:15. Amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'izany andro izany dia hatsangako indray ny trambongony Davida izay efa nianjera, ary hotapenako ny efa banga ao, ary amboariko izay efa rava aminy, ka ataoko tahaka ny taloha izy, mba hanana izay sisa amin'ny Edoma sy ny amin'ny Jetilisa rehetra,
izay antsoina amin'ny anarako hoy Jehova izay nanao izany. Indro avy ny andro i Jehova izay atratrara mpiasa tany ny mpijinja ary ny mpanososy voaloboka hahatratra ny mpamafy. Ny tenimbohitra hipopotra ranom-boaloboka ary ny avoana rehetra hiempo ary ampidiko ny Israely avy amin'ny fahababoana dia anangana ny tanàna efa rava izy ka oninao ary hanao tenimbohitra izy ka hisotro ny divay ao aminy. Hanao sako izy ka hihinana ny vokatra. Eny amboleko ao amin'ny taniny izy ka tsy ongotana amin'ny taniny izay omeko azy intsony izy hoy Jehova Andriamanitra. Amen. Mbola hotoizantsika ny vaky teny araka ny hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faha 1 atomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona toko faha 1 tomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Marta tamin'i Jesosy: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko, nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao azy na inona no angatainao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Ho Jesosy taminy: hitsangana ny anadahinao. Fa io Marta taminy: fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsangana maty amin'ny andro farany. Ho Jesosy taminy: izao ny fananganana maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho fato mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy: eny Tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Epistilo an'ny Kolosianina toko 1. Epistilo an'ny Kolosianina toko 1 ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary anareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofiny tamin'ny fahafatesana mba hatolony ho masina sady tsy hanatsiny amampondra eo anatrehany. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny, ary izany nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, fanteninao ny fahamarinana. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ireo mpanompony izay nitarika antsika tamin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Izao kosa indray isika dia iroso amin'ny fandrenesana ny afatr'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony. Ataontsika ny hira fahaefatra ny 20 sy 300, ny 9 sy ny 9 ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. No
mahazoa toerana ianareo riavana malala rehetra ao amin'ny tompo ampitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompo. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika omeny ity fotoana ity ankalazantsika azy indrindra fa hitondranam-bavaka sy ampaherezana ny sampana mpanazava stily manerana ny nosy manerana ny tany mihitsy azy. Dia miarahaba manokana sampana mpanazava stily arak'izany ary miarahaba antsika rehetra ihany koa izay mianoka ao anatin'izao fanompam-pavahana zao riavana. Fidina manokana ifampaherezantsika amin'ity fotoana ity ny Kolosianina toko voalohany. Kolosianina toko voalohany ny 1:20 hatramin'ny 1:30. Kolosianina toko voalohany ny 1:20 hatramin'ny 1:30. Resantsika manokana riavana ny amin'izany hoe Kolosianina izany dia tanàna any Turquie izy io, any Azia ankehitriny. Sahabo 200 kilometatra eo atsinanan'ny Efesosy ny misy azy. Koa satria ity Efesianina ity na ity Kolosia ity tao anatin'ny faritany mbola niandreketan'ny Paoly dia andraikiny ny raha teo. Ka na dia tsy izy aza nanorina ny fiangonana tany Kolosia dia nandefa mpanompon'Andriamanitra izy mba hitarika izany fiangonana izany. Isany amin'ireny i Epafra izay Kolosianina raha teo moa, izany hoe zanaky ny tanàna ihany na zanaky ny fiangonana ihany no nalefa ny tany ary izy no nitondra voalohany an'izany fiangonana tany Kolosia izany. Voalaza moa zany amin'ny Kolosianina toko voalohany 7, Kolosianina toko 4:12. Ny tandrifentsika riavana ny Kolosianina toko voalohany 1:20 hatramin'ny 7:20 ity dia ao anatin'ny fizarana voalohany. Izay hitantsika ao amin'ny Kolosianina toko voalohany 1:15 sy ny Kolosianina toko 2 hatramin'ny 1:3. Io ny fizarana voalohany amin'ny bokin'ny Kolosianina. Ary izany fizarana voalohany zany dia milaza fa mpanjaka manana fahefana feno Kristy. Mpanjaka manana fahefana feno Kristy. Ambony noho ny hery rehetra izy sady filoha tokany fiangonana. Ny Kolosianina toko voalohany 1:15 hatramin'ny 7:20 zany no ilazana ny amin'ny asan'ny Kristy. Asehony ao amin'izany fa lohany amin'ny fisihana Kristy. Lahy matoa maty izy, lohany fiangonana izy, lohany hafenoana izy, ary izy no fampihavanana. Asan'ny Kristy izany. Satria tsika efa miresaka amin'izany hoe izy no fampihavanana dia raisitsika manokana amin'izay ary riavana ny 1:20 hatramin'ny 7:20 dia mitaona antsika aho hiaraka hamaky ny 1:7 manokana. Izao mantsy no voalaza ao ny anaran'ny Tompo. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy orona sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara, izay efa renareo sady nitoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny, ary izany nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Izany nanaovana inona ny Paoly? Natao ho mpanompo i Paoly. Nataon'Andriamanitra ho mpanompo i Paoly. Dia te-hiteny ihany koa amintsika hoe nataon'Andriamanitra ho mpanompo koa ianao. Nataon'Andriamanitra ho mpanompo ise. Ny hevitra tsara raisina amin'izany zany dia zao hoe Andriamanitra no miantso olona mba ho tonga mpanompony. Ray zay, fa ny anankiray koa tsy isika kay no tompon'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra isika. Na dia misy ihany ireo sitrapontsika maha-olombelona atsika tao amintsika ho any amin'izay tiantsika Andriamanitra. Lasa mpanompo indray Andriamanitra, fa isika kay no mpanompo. 1:20 farany io no akatsika an'izany hoe fa izany nanaovana ahy ho mpanompo i Paoly. Ka hoy-tsika hoe nataon'Andriamanitra ho mpanompo ianao. Raha nataon'Andriamanitra ho mpanompo ary ianao, riavana malala, ny voalohany raisitsika amin'ny 1:20. 1:20 zao ny voalazany ao. Ary ianareo izay olony koa azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovany ratsy no efa nampihavaniny ankehitriny.
zany hoe nataon'andriamanitra ho mpanompo ianao, nataon'andriamanitra ho mpanompo isika dia manana fihavanana aminy, manana fihavanana amin'andriamanitra. Olon-ko azy taloza izy, fahavalo mihitsy azy, zany hoe fahavalon'andriamanitra mihitsy, dia amin'ny saina amin'ny fanaovany ratsy, dia taomina zany hoe mpanompo mba mahay mihavana amin'andriamanina, mpanompo mahay mihavana amin'andriamanina, lasa tafaray amin'andriamanitra le olona dia manompo an'andriamanitra. Tsy zany ihany ry havana, fa hitantsika tsara ny amin'ny tantarany Marta zay niangavo mafy, nangataka tamin'ny Jesosy ao amin'ilay Jaona 1:10 vakitsika teo anatin'ny perikopa, fa niresaka tamin'ny Jesosy izy, niresaka tamin'ny Jesosy Marta. Zay hitatsika ao anatin'izany fa misy resaka fitsanganana maty eo, misy fitsanganana maty eo. Niresaka tamin'ny Jesosy dia tafatsangana Lazarosy. Zany hoe ny fihavanana amin'Andriamanitra zany, dia tena fananganan'Andriamanitra antsika mihitsy amin'ny maty. Ary tsarovana arak'izany koa ry havana fa raha mamaky ny Amosa 5:7 ilay vakitsika teo isika 1:10 fa hoe atsangako indray ozy Jehova ny tranobongony Davida. Misy fananganana amin'ny maty, fanarenana mihitsy zany nataon'Andriamanitra amin'ny olona rehefa tia no mpanompony ny olona anankiray na olona maromaro, dia lasa manam-pihavanana amin'Andriamanitra. Ahoana moa izy ny soratra masina? Ny soratra masina nge dia milaza fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Tsy zany ihany, fa fahafatesana ny tambin'ny ota ozy ny soratra masina. Paoly apôstôly raha teo no miteny izany ry havana, ary dia mbola lazaina aza hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Tena zava-dehibe loatra ry havana ny fihavanana amin'Andriamanitra. Fa rehefa mihavana amin'Andriamanitra ny olo dia sitrapony no atao, zay le hoe ataon'Andriamanitra ho mpanompo isika. Ary ny loha hevitry ny Efijekema moa m'ty volana ty dia hoe tafatoetra ny fony zay miandry ny fihevian'ny tompo, tafatoetra amin'ny tompo ny fon'ny olona manana fihavanana amin'Andriamanitra. Raha miteny hoe fihavanana antsika nge dia misy la tianao, ankafizinao ny mitambatra amin'Andriamanitra. Raha mahita antsika havana le arc-en-ciel, fa misy loko be dia be hitantsika eo, zany hoe tena ankafizina ny fiombonana na inona karazana loko. Dia izay koa mitarika antsika hoe tsy amin'Andriamanitra ihany ka mihavanana fa amin'ny olona samy olona mihitsy koa. Paoly apôstôly dia mbola miteny izany fa arak'izay azo atao dia atao izay havananareo amin'ny olona rehetra, tsy amin'Andriamanitra ihany, fa tsy ho haitsika akory ary mihavana amin'Andriamanitra raha tsy mihavana amin'ny olona tahaka antsika isika. Nisy kotona dia miteny izany hoe havan'ny olona rehetra ary mpirahalahy daholo isika, ary dia voizina zany fihavanana izany. Ka inona ry havana no mbola olana tsy hanananao fihavanana marina amin'Andriamanitra? Mpanompo ve isika dia tsy hifandray tsara amin'ny tomponao ianao. Izay tsara fihavanana amin'Andriamanitra dia sahy mangataka tahaka Marta izy, sahy mangataka tompo raha teto ianao dia nitsangana, dia tsy maty ny anadahiko. Atsangany tompo maty zany ny olona ary velona mandrakizay. Zany finoana ny Jesosy Kristy ry havana, ny azo fijaliana zay resahantsika amin'ny fiainantsika andavanandro, na io babena na atatovina ny azo fijaliana trotrona, dia midika hoe Andriamanitra mihavana amin'olona, ny olona samy olona tokony hihavana ihany koa. Misy ato amin'ny firenena misy atsika ve zany ankehitriny? Mihavana ve ny olona samy olona? Mihavana amin'Andriamanitra aza moa tsy haitsika. Eny, isika mifankahita aza moa tsy mihavana. Inona ihany zany ataontsika eto? Efa resaka taloza amin'ny fihavanana izany, fa voizina zany ankehitriny. Ary itaomana antsika raha mitentsika hoe sampaty dia etsim-panabeazana hampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena, dia zandika fihavanana no ivony zany rehetrarehetra zany. Dia fihavanana amin'ny Jesosy Kristy dia apetraka mandrakariva hoe dia hoe tena any Kristy ene Madagasikara, any Kristy Madagasikara ary Kristy any Madagasikara, mifampila, mifandray, tafaray ny tismanina. Ka andeha isika ry havana, ataon'Andriamanitra ho mpanompo isika, ekeo ny tomponao mihavana tsara aminy, tanterao ny sitrapony manana fihavanana ny olona tahaka anao. Tsy zany ihany ry havana, fa raha nataon'Andriamanitra ho mpanompony isika, ataon'Andriamanitra ho mpanompony isika, dia hafarana mihitsy koa hoe mahareta amin'ny finoana, mahareta amin'ny finoana. Zany mantsy no
voalaza eo amin'ny 2 sy lay 7 vakitsika teo tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolony ho masina sady tsy hanantsiny amampondro eo anatreny raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara tena fiorenana amin'ny finoana faharetana amin'izany finoana izany dingan'ny faharetana zany tany saina hoe mila mafiorina tsara tafatoetra amin'ny finoana tsy manaika vilivily hiala amin'ny filazantsara betsaka tokoa ry havana ny zava-misy ankehitriny amin'izao fiainantsika izao na eto Madagasikara fotsiny efa ho 300 mahery ireo karazam-piangonana antoko-pivavahana fa samia maharitra amin'ny finoany an' Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy azy vao mofinainantsika zao tamin'ny alarobia teo 17 novambra ao amin'ny asan'ny apôstôly 420 fa zao ny voalaza ao amin'ny anaran'ny tompo hoe nampahery ny fanahin'ny mpianatra i Paul io zany resahany io nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be no idirantsika ny fanjakan'Andriamanitra eritrereto amin'izany raha mivavaka zany isika dia mieritreritra hoe iadana milamina be ary efa mivavaka zany dia tena tsisy ohatranahy tsony rehefa za mivavaka zany fa mifanohitra amin'izay koa zany zao lazain'ny Paul fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be zany hoe mangiry firy ianao ny fivavahanao amin'Andriamanitra ny fahafozanao dia mangiry firy aminao ny fanoloranao tena ho an'Andriamanitra dia henonao mihitsy hoe tena mavesatra izy zany ary dia zany azo fijalian'i Kristy ry havana mila finoana voasedra zany mila finoana mahazaka dona ny finoana ankehitriny fa raha finoana mitsingilaila vao dona kely dia menjera dia tsy mety amin'izao vaninandro hainantsika izao tsony zany ho trahatra ny fakapanahy azy dia io fa tafaroboka trahatra ny fisedrana etsy dia efa io izy fa mivily fa faharetana amin'ny finoana no ilaina amin'izao fotoana izao ry havana satria efa ataon'Andriamanitra ho mpanompo isika dia tena ilaitsika ny manana fanantenana ao anatin'izany ny Matio 9 aza ry havana ny Matio 9 ny 5 hatramin'ny 7 dia zao no voalazany amin'ny anaran'ny tompo Matio 9 ny 5 hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroinareo na ny amin'ny tenanareo dia izay ho tafinareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va ary ny tena noho ny fitafiana tsy njovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any antsopotra ireny ary ny rainareo zay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo ary iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza fa faharetana tadiavin'ny tompo aminao ny dingana ngeza be ary asa tsy maintsy ataony mpino ny faharetana raha te hahomby izy tsy maintsy zany fa jereo koa nidy raha rehefa nanao an'ilay fanoharana ny tantara Jesosy dia ozy izy tsara izany ry mpanompo tsara fa natoko tamin'ny kely ianao tendreko mpanapaka ny be ny atongavana ho mpanapaka ny be dia mila faharetana amin'ny finoana fa tsy hoe voadona kely dia io mila lazonady zany fanompoanan'i Jesosy Kristy ry havana efa nataony mpanompo ianao efa nofidiny ianao ka tsy mba harina inona tsony mbola mampitsingilaila mbola mivadika fiangonana atsy mbola mifindra atsy mbola manao an'izao atsy mbola manao fitandroa etsy mbola dia ialana zany rehetrarehetra zany ry havana misy heviny goavana ho antsika mpanompo ny tenin'i Jesosy hoe aoka irehitra ny jironareo teo zao tsika nanaraka 10 minitra fa voaresaka teo mihitsy zany ny labozisy ny afokasika dia mifananatra teo ay tena ilaina ny mirehitra maharitra fa mihoatra lavitra ny labozisy ny afokasika Jesosy Kristy rehefa fahazavahanao dia maharitra foana ianao ny jiro petrôla mety maty ihany manetroka ny jiro labozy mety mitsonoka ihany mitsonoka ny mety hoe jiro hazavana sasa mety hisy ihany fa ao amin'i Jesosy Kristy kosa maharitra hatramin'ny farany fa tsy zany ihany
fa raisina ho teny filamatra ihany koa mpanazava azy ty eto Madagasikara tanterao ny fanompoanao fa melohany io teny io ange ao amin'ilay Timoty zay fa fatatsika tsara zany ry havana fa melohany io de miteny mihitsy Paoly hoe tazomo izy fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra tazomo zay fa nampianarana anao satria fantatrao izay nampianatra anao zany hoe i Timoty zany tsy nafarana fotsiny tonga avy hatrany hoe tanterao ny fanompoanao fa hitany Paoly tsara mihitsy ny faharetany amin'ny finoana de hoe tanterao hatrany fa na inona ny zava-misy de ny faharetanao ihany tadiaviny tompo aminao fa jereo tsara ry havana arak'izany eo amin'ny andraikitra mankadiry zay tazomontsika ry havana brao sympathie any amin'ny fiangonana zany hoe komity mpivondronana zany isika manana andraikitra rehetra pendraikitra tonia isika manana andraikitra rehetra na amin'inona ka amin'ity skoto ty ary tsy amin'ny skoto ihany fa eto anivon'ny firenena anivon'ny fiarahamonina ao amin'ny fiangonana de mila maharitra amin'ny finoana isika fa tsy hoe mivavaka aho de mbola tsy manana fa rehefa manana aho de miala kely mivavaka ndray mba hanaovako ny teandraiky ty satria manjaka ao ny fitiavatena manjaka ao ny kolokolo manjaka ao ny fankahalana isika samy isika ihany no mifamono eto de mifamaly faty eto nefa tsy sitrapon'Andriamanitra izany ry havana fa nataon'Andriamanitra ho mpanompo ianao de tadedio hoe manana fihavanana tsara amin'Andriamanitra ary tsy fihavanana amin'Andriamanitra ihany fa tena mihavana ny olona samy olona ka na de samy mpanao politika zao ilaina ny mifankatia samy skoto zao ilaina ny mifankatia samy mpitandrina izao ilaina mifankatia samy mpiasa any amin'izay sehatra misy antsika rehetra ilaina zany fihavanana izany fa io ihany no mampahomby fa tsy zany ihany fa mila maharitra amin'ny finoana ihany koa isika de le finoana resahantsika tsy finoana tazomina ihany fa tena finoana iainana ary de maharitra dona mahazaka zay mety zava-misy samihafa ny fanelinkelena amin'izao vaninandro any antsika izao de tazomy hatrany Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao fa raha tonga eo amin'ny raony lanitra ny tompo de hitady izy an-tany izy mbola manam-pinoana de ampidiriny zay naharitra fa zay niovaova teny de tady dio mandrakariva ry havana fa samia miova sahia manova ary zay efa niova aza miova intsony mandra-piavin'ny tompo mivavaha ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Mbola irarakim-bavaka tsika ry havana ry Andriamanitra ry anay tsara indrindra Andriamanitra fitiavana sy be indrafo ianao misaotra anao hatrany izahay satria nanana izao anjara fotoana izao indray ny sampanampanazava stily ho entina mbavaka sy ho fampahirizana azy ireo misaotra tompo tamin'ny teny nentin'ny mpanomponao teo de ny amin'ny fampatsiahivana hatrany fa ianao no nifidy anay ianao no niantso anay tsiraray avy ho mpiara-miasa aminao ao anatin'izao seha-pibeazana sampanampanazava stily izao ny sehatra niantsonao anay ampandrosoana izao filazantsara izao tompo misaotra ny amin'ny teninao ny androany fa raha tsy miray aminao izahay de tsy mahefana inoinona indrindra ny fihavanana aminao ilay Andriamanitra pahary anay ilay Andriamanitra tompo sy mpamonjy ny fiainanay ko ankehitriny izay tompo de tary malalana mandrakariva hay hiavana aminao kanana ihany koa ilay finoana anao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanay ko ankehitriny ary izay Jesosy raha mitodika izany teninao izany de matsiaro menatra sy mangahay satria tsy natanteraka izany fihavanana aminao izany indrindra ilay finoana ao anatinay fa matetika izahay mikipy tsy mahafantatra ny sitraponao indrindra mahatanora fanay anay de mora mandika ny didinao masina ka angatahana fifonana sy famelan-keloko izany mba tsy ao aminao tsy ao aminatinay intsony anay izany fa n'ilay fanahy ny fahamarinana sy fahamasinana izay ka handeha araka ny sitraponao ka ho vavolombelonao naiza misy anay ho vavolombelonao Jesosy Kristy hitondra ilay fahazavanao hamirapiratra eny amin'izay sehatra rehetra misy anay ko atary lalana ary izay fanay masino ampahirato n'ilay fanahy ny fahazavana ty anay anatinay
ahafahanay amirapiratra eo amin'ny fiainanay. Ko ankehitriny kosa Jesosy mangataka aminao ny amin'ny hitondranao fitahiana ny aminay, indrindra amin'izao firosoana amin'ny fankalazana ny 70 taona nijoroan'ny sampana mpanazava estily eo anivon'ny fobe FJKM izany amin'ny taona 2024. Apetraka fena pelatananao izany dia ny ankehitriny. Indrindra koa Jesosy miomana amin'ny fotoana fivorinan'ny komity lehibe izahay amin'ny taona janoary 2024. Apetraka fena pelatananao Jesosy ny fanomanana rehetra, ny fotoana, ny toerana, ny tsirairay izay anatrika izany. Ka ny tolotsaina avy aminao feno fahendrenany ho aminay tsirairay avy, ahafahanay matateraka ny asa ny antsonao anay tsirairay avy. Dia izany vavaka izany Jesosy mbola fifaliana ho anay manambatra izany amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe: rainay ao izay ny an-danitra, mamasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Milonay izay nisaza aminay, ary mamelany kay tahaka ny amin'ilay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapana famanafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika ry havana nandre ny afatry ny tenin'Andriamanitra izay ahatonga antsika iorona tsara amin'izany finoana ananantsika izany aharitra amin'ny finoana ary ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Nde sika ry havana ijoro vavolombelona eo anatrehan'ny Tompo ka anao ny fanekemponoana larana fahatelo hiara hitsangana isika hiara manambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fanekemponoana larana fahatelo no ndeha iarahantsika manonona manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ho lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay hoenty mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Petraka isika ry havana malala. Izao isika dia iroso amin'ny filazana ny raharahany fiangonana, koa ho vakina amintsika izao ny afatra avy amin'ny sampana mpanazava stele foibe FJKM. Afatra foibe sampaty. Aoka irehetra ny jironareo, lioka toko 2:20, ny andininy 5:30. Miorena tsara amin'ny finoana, Petera voalohany toko 5, ny andininy 5. Ho voninahitr'Andriamanitra irery andy, ry havana malala ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isaorana ny Tompo raha mahazo izao alahady nasionaly izao isika sampana mpanazava stily FJKM. Raha baina manokana arak'izany isika sampaty rehetra eo anivon'ny sahan'ny FJKM, ny eto Madagasikara sy ny any ivelany. Manarak'izany dia miarahaba ny président synodaly sy ny mpitandrina rehetra, ireo filoha sy braon sampaty synodapartany, isika komity foibe sampaty ary ianareo komity mpivondronana rehetra. Isaorantsika ny Tompo fa tanteraka soamantsara ny fiaonam-be sy komity foibe ary fifampiofana ny komity mpivondronana sy fampionana ny filoha zanaky ny FJKM eo anivon'ny mpanazava stily eto Madagasikara, na ny sehatra nasionaly na faritany, natao tany tsiroany mandidy ny 4 ka hatramin'ny 5 aogositra 2020 lasa teo. Ary fahatanterahan'ny fankalazana an'Andriamanitra no ny 10 taona mampitandrina ny tony. Koa isaorana noho izany isika rehetra
na dia teo azy izay nateraky ny valanaretina covid-19 mifampivavaka sy mifampaheretrany isika ka toy izao ary ireo afatra tokony ho antsika. Voalohany, tanterao ny fanomponao. Timoty 2:4-5. Io ndray no teny filamatra iainan'ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara ny taona 2022 ka hatramin'ny 2022. Koa mitaona ny sery sampaty anefa sy amita tsara izay rehetra fanompona napetraky ny tompo ho amse ny mahavavolombelon'ny Kristy, ny adidy amin'Andriamanitra, ny adidy amin'ny hafa ary ny adidy amin'ny tena, amin'ny alalan'ny asa fanabiazana. Fotoam-panavaozana izao fotoana izao eo anivon'ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara, na foibe zany na faritany. Ireo filoha voafidy ho an'ny komite lehibe ny mpanazava stily eto Madagasikara dia ny filoha Rakotonarivo Aja na adika hoe ara-mientana. Ny filoha nasionaly ny mpanazava eto Madagasikara dia ny filoha Andrianarson Miora na Vorombola Milamina. Ny filoha nasionaly ny tily eto Madagasikara dia ny filoha Toky Rahaingio Rafanomezantsoa na Tatana Mikolo. Ho antsika zanaky ny FJKM, voantso ho filoha eo anivon'ny faritany na foibe amin'izao fotoam-piasana vaovao zao ary dia ahazo fanolorana mazava sy tsodrano avy amin'ny mpitandrana sy ny synodam-paritany sampaty. Izany no atao dia ho fitandrovana ny fahamasinan'ny antso sy ny mahasarobidi ny andraikitra izay ny antsony tompo anse. Faharoa, ireo fandaharam-potoana tsara ho fantatra. Ny 13 sy ny 14 volana Janoary 2022 komity foibe sampaty atao eto Antananarivo sady ho fitondranam-bavaka sy ny fotoam-panokafana ny taom-piasan'ny FJKM. Ary ny volana febroary 2022 dia fambolekazo ho antsika sampaty rehetra manerana ny FJKM. Any an-tanana ny synodam-paritany anao fandaminana ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina dia iombonana ary tarihan'ny foibe izany atao eny akady efajoro. Ny 20 febroary andro ny mpamorona ny sampaty rehetra dia manao asa soa. Ny volana May 2022 vavaka sy fifadikanana toroteny sy fampianarana ary anao fandaminana ny isaky ny synodam-paritany. Ny 14 aogostra andro ny orenana sy sampaty ny atao dia ny fampampiavahana tsy ahy tantara asa fijoroana vavolombelona. Novambra 2022 ray volan'ny sampaty FJKM fitondranam-bavaka sy fanohanana ny sampaty FJKM. Fanentanana ny fahatelo. Miatrika izao alahady nasionaly izao isika koa manentana antsika sampaty rehetra iombona amin'ny fiarahana manome voninahitra an'Andriamanitra hitondram-bavaka manokana ny asan'ny sampaty FJKM ho an'ny birao foibe, ho an'ny tonia sy ny mpandraharaha, ny birao synodam-paritany, ireo birao sy komity mpivondronana, ireo filoha-panabe rehetra, ireo tonia sy mpiandraikitra eny anivon'ny fivondronana, ny ankizy biazina rehetra. Entanina isika amin'ny fandrotsahana ny rakitra isam-pitandremana aty amin'ny foibe sampaty ary ny adidy foibe ho antsika synodam-paritany tsirairay avy. Toy izany koa isika mpikambana mpanohana toy ny FMT Roeso sy izay rehetra afaka manao zany amin'ny fampitaovana sy ny fanoloran-tanana ny sampaty FJKM eny anivon'ny fitandremana, ny synodam-paritany ary ny foibe mba ahafahantsika manao ny asa izay fanomen'ny tompo ho tanterantsika. Manentana antsika sampaty isam-pivondronana ary mba hifanohana hiara-mandroso indrindra amin'ireo mbola marifo. Isika sampaty FJKM synodam-paritany ary ireo fivondronana efa matanjaka mba anentana sy hanokatra ny sampana mpanazava stily any amin'ireo fitandremana sy fiangonana tsy mbola manana izany. Faefatra farany, raha sitrapony tompo dia ankalaza an'Andriamanitra noho ny 70 taona nijoroana
isika sampativy-jekemo ny taona 3 koa mampiomana antsika deny zao sahady ny amin'izany fotoana dehibe izany ka tsy tsahatra hitondram-bavaka io fotoana io dia manao veloma finaritra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy tanterao ny fanomponao Timoty 2:4-5 koa amin'izany ry raha malalako dia miorena tsara aza miova ary mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina 1:5-12 ny 5-20 ny foy be sampaty manao sony izany ny foloa dia ny mpitandrina rabe manandratrarivo Lanto Johnson Nadza Badimirimby ary ny tonia ny sampaty foy be ny mpitandrina Randria Manantena Solo Jean-Jacques Séraphin Jones na Fandrasa Mikalo. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana malala na tanteraka izao fanompompivavahana izao koa amarana sahady ny fotoana isika ny hira 7:7 ny 2 no iraitsika mialohan'ny tsodrano ary ny 4 no iraitsika aorian'ny tsodrano 7:7 sy 3 ao amin'ny firana FFPM no iraitsika. Raiso ny tsodrano avy amin'Andriamanitra ho tononona ho anareo ary ho tanteraka ne izany. Hitahy anao ane Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Isaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahatanterahany ity fotoana ity. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.